vao misonga monja dia hodify ilay maraina. Ilay maintsy fanantena ho tavela mbavahady. Ira mona mitory saona sisa orenesin'ny sofinao zatra ady. Sisan'ny fo voarasarasan'ny tambatry ny kaikitry ny aina miferitry ny fity ratsy valy. Sisan'ny fo mangatsika ambava alaina naniry ho afamaina ana sy mijaly. Mbola tany amin'ny W sekoly ny Riaza dia efa nity ny taranja malagasy ary anisan'ny mpianatra namiratra izy tamin'ny literatiora. Ny taona 1770 no nanomboka nanoratsoratra izy. Ny Riaza moa zany efa trano fahakely ohatry ny olona lasa eritreritra lava zany tia mandinidinika dia tany amin'ny sekoly tany amin'ny lycée tamin'izany fotoana izany tany ny tena nitsirian'ilay fitiavana an'ilay teny malagasy satria omena misy an'ilay fandaharam-pianarana mamakafaka tononkalo mamakafaka lahatsoratra zany dia ohatrany naniry be teo amin'ny tany am-pianarana hoe ohatra mba tiako izany eo tonga mpanoratra zany dia nanandrana nanoratsoratra. Ilay izy moa zany tsy voatahiry fa manandrana fotsiny dia potehana rehefa ohatrany hoe ohatrany tsy kanto izy zany tsy ohatr'izao ilay tsy araka ny tenen'ilay mpampianatra dia natao foana ilay izy natao dia ohatrany kisendrasendra nifanena tamin'ny namana izay ahako dia izaho moa zany olona sarokenatra izay koa tany am-pianarana tsy miaraka amin'ny olona be da be raha misy manatona dia menamena ny tarehy sy ohatr'izany mafanafana dia nisy namako izay nitaona anao hoe ndao hiditra faribolana sandratra fa izy kamba natao tamin'izay mba hoe mizatra zany miaraka amin'ny olona dia izay no tena ny atombohany. Tao amin'ny faribolana sandratry ny Riaza no nanovo sy nanefy tena teo amin'ny asa soratra ary ny taona 1770 izy dia efa namoaka ny tonokalony tao anatin'ny boky Saramba Mikalo izay asa sorany voalohany. Izay moa zany rehefa mihaona dia mifampidera hoe ity indray misy voamafana dia mahafaly be anay no mamaky ny asa soratra ny mpiray faribolana ny fampizara hoe ity misy aingam-panahy jery hoe tena kanto zany hafakely dia ny fifaneraserana ohatr'izany zany tena tsapako nampitombo an'ilay aingam-panahy satria amiko mila mifampikasokasoka ianao amin'ny manodidina, mifampikasokasoka amin'ny zavaboary, mifampikasokasoka amin'ny tontolo manodidina anao. Misy miantona eo ilay izy, misy tsy amelako raha tsy vitany. Zay misy tononkalo izay fa hatramin'izao tsy mety voasoratra nefa mirondrona ao anaty lohako ao ilay teny tonga ao. Ilay teny manko izany tonga ao anatin'ny loha dia mirondrona ao dia soratako izay. Vehivavy sakaizan'ny boky ny Riaza ary ny asa soratry Elira Jonarson sy Lov José Lidiary izany no tena nankafiziny. Namoaka ny boky voalohany izy ny taona 13 lasa teo izay mitondra ny lohateny Halo. Halo raha azavaiko tsotra be dia ora izy amin'ny teny vahiny. Ilay zavatra ohatrany hazavana tsy hitanao maso fa hitanao any eritreritra, tazanao eny ambonin'ny olona tsirairay eny. Dia izay ny hevitry ilay hoe halo, misy zavatra milaza zavatra be da be amiko izany ilay hoe halo, ohatrany hoe mialoalo, hazavana. Aingam-panahy tamin'ny fahitan'ny zanaky ny mpiray-tampo amin'ny ny Riaza ny Halo. Izy vavikely izay izy tamin'izany izy mbola 17 taona dia mitovatova kely ilay volo manao short izany dia niaisiko
toetra finaritra anahy nijery azy dia teraka angam-panahy. Halo, tiako samborina ny volonao mikopaka amin'ny maso manjelatra sy he hampoti-tsofina. Soa eny ianao, soa eny ianao, toa volomborona ny famindranao amin'ny pataloha tapaka, ny sora-damba jeans sy loko manga, toa volondanitra, anabo akanjo fotsy sy ny soratsoratra. Tsotra eny ianao, soa eny ianao. Ny tenanao manjelatra alina hazavana, mamoa ato anatiko, manjana hazavana. Halony tsy manantsiny, halony tsy fanahiniana, halony fiandohana. Miriaja. Tononkalo miisa 3 no ao anatin'ny halo izay arahina mozika lafika isaky ny tononkalo izay mampiavaka ny asa soratry Miriaja. Misy miteny hoe poésie musicale fa rehefa tena noalaniniko ilay izy dia envolée poétique, izany hoe sidina embana en poésie. Izay zany anarana tiako etsonan'izy ito satria miaraka amin'ny miseho zany, miaraka aminy teatra, dia, sary sy ny fanononana ny fangaron'izay miampita any amin'ny mpijery dia miteraka poésie ngeza be eo amin'ilay olona mandray azy koa satria zavatra tsapako izao tamin'ny nanao an'ito seho ito, asambarana iray filatarana moa zany nampitondrainay an'ilay seho namoahana an'izy ity dia mpijery ohatran'ny hoe vonto poésie be zany daholo koa zareo teo am-pijerena. Misy miteny tena nitomany be satria moa zany izay ilay maha-poeta anay ilay mikatsaka foana ny atsaratarehy, mikatsaka zavatra tonga lafatra be, mikatsaka hoe raha tao an'izao zao ity tsara kokoa mamoaka an'ity, hoe mitondra famoronana vaovao, ohatran'ny hoe fahafinaretana ho azy zany raha hoe ho anahy manokana, hoe mitondra famoronana koa izay miompana amin'ny hakanto sy hatsarana dia miampita any amin'ny mpamaky sy ny mpijery koa izay zavatra ataoko izay. Poésie, teny iray, rano-teny mitosaka, mameno ny abaka, ny tandy, ny rivotra, ny faralalana. Andy, ambadika tsy hita, mandona katy fanahy. Fanahy mikalo mandoko anao ny fisina sy ny foana tonga nisy anovy anao. Fanahy mihira alahelo ao anatinao, ao. Fanahy mibitsika, manentana, mitory fiadanana, asambarana. Antsainao, amponao, antsainao, poésie. Kanto mambabo fo, mampamelivelo, mandona aty fanahy ny tononkalo i Miriaja fa tsy ampy fotsiny ny fampiadiana rima. Misy manko ny olona manoratra hoe tononkalo izy mandefa izy hitako eny amin'ny alina reny na réseaux sociaux-na reny, ohatrany hoe tononkalo fa rehefa vakiako ilay izy tsisy fanahy dia hoe bao soratra fotsiny ity amiko fa tsy tononkalo satria tsy tsapako, tsy nampamelivelo anahy, tsisy akony taty, tsy tonga ty amiko ny akony. Ohatrany hoe resaka resahanao an-trano no ataonao miady rima, tefenao fotsiny dia tsisy fanahy zay amiko dia tsy tononkalo. Ny kanto aminay dia misy sary, misy hira, misy sera, hoy izy ny ankizy izay. Izany hoe misy sary, fa mihaino azy ianao dia misy sary teny. Ohatra mahita sary ianao
misy sera mambabo ny fonao, misy mampieritreritra anao, mampivanaka anao, misy sira hoe matsiro, ohatrany hoe misy sira abotsina le zavatra tenena ka vao maika zany iny miabo. Tonga dia afa-po iny Riaza tamin'ny fanatotosana n'ity halo ity izay namana mpiara-mikalo ihany koa. Izy tia niarahako miasa tamin'ny fontsy édition izay namana ihany, namana mpiray faribolana no miandraikitra azy. Dia ny fiara-miasa moa zany ianao milazalaza ohatr'izao mba tiako hanaovana an'ilay izy, ohatr'izao ny lokony, ianao nefa mandefa ny sary, ity ny sary atao aminy, ohatr'izao ny paozipoziny, dia mandrafitra izy dia mandefa mety ve izao. Dia tamin'ity tonga dia mety, tsy nisy ady hevitra hoe itsy io ariana tonga dia tiako nanaovany lohateny le endrik'ilay soratra zany. Dia nahafinaritra koa nandaharany an'le tato anatiny, le nandaharany sary sy ny soratra. Manoratra amin'ny teny frantsay ihany koa iny Riaza, ankoatran'ny ezaka ataon'ny tsirairay sy ny ministera eo amin'ny fampitiavana ny boky, dia misy foana ny sosokevitra avy amin'ny mpanoratra hanomezana tosika eo amin'ny famakiana boky. Nakamaroana ankizy tena variana be ao anaty écran, tena sarotra, tsy tena mbola tsapan'zareo hoe misy zavatsoa be azonao alaina ao anatin'ny famakiam-boky sady manampy ny tenanao ihany koa ny misokatra zany, mampivoatra anao, tena hoe fanovozana fahalalana. Dia mila tosika, mila ohatrany hoe tsy atao hetsika indray mandeha isan-taona ohatra fa manao zavatra matetitetika, manao hetsika hitaomana ny mpiara-belona. Ny any sy ny eto, avelao ahijanona eto, izaho tsy te ho any gadra, fitangorona ny tsetra sy vinandy, ady toerana, ady fity, ady vilandy, ady anarana, ady tandy, ady lava, tomandy. Eto toy ny voromahery misitraka ny asan'ny elany, voajanahary, tsy misy tady afaka ny hamatotra ny saiko, iraikitra amin'ny tandy. Eto ny tenako mifaninana amin'ny eritreritro. Eto tsy voafetrany rindrim-be ny lasitry ny kanton'izao tontolo izao ny ainga tinerako. Eto amparahatoka, tokana, feno fahatsorana, ilay marina amiko. Eto ny lanitro.